Votre blague du jour sur Journal 261. Okzay, atokisako ny vadiko tsy hoe mampirafy ny vadiny hafa dia mampirafy koa ny anahy ka aza mipitra devoly. Matiny efa nana rehetra. Fangatsy izy ravaka kely azo voina fa teny tramiboka be atao ndry izany. Izany ve? Nefa ny mamivaiko daholo ny varavara kely rehetra. Tonga ty amindry ihany aretsy. Tena enjana ilay fahasahiranana. Tantiana tena be rehana be. Tsy afiry moa zay zanakindrio. Telo andray efatra. Zany. Ohatrany kely rehetra zaza 3 mois zany a. Ohatrany hoe zaza kely 2 volana. Zany ve misy tantiana? Tany amin'ny dokotera zay tamin'ny herinandro fa tsy maninona mihitsy iso sisy fa vavahana mihitsy io kelikely io. Ohatrany kely ihany ny fahitako azy ka. Da itosaka ny zanaka Alicia tamin'izy 3 mois zany fa tena ngeza be mihitsy. Eny e, le zanako moa tena ngeza be ko zavatra zao izy 3 ans akanjo 5 à 6 ans ny anaovany. Oui, elle est très très grande. Hitako mihitsy le sary alefany amin'ny Facebook re. Ngeda be daholo le zanany. Izy mivadiko efa vety vahana be. Zay io ihany fa resaka sakafo. Misakafo tsara eo. Alicia tena strict be mihitsy izy amin'ny resaka sakafo tena anka le zanany ka tena mahazo aina be mihitsy. Indrindra nefa lasa ngeza. Sady iso mijeriko. Za koa tsisy nanoro tsinona dia somary ninankinam-pona kely aho dia fatatsy aoriana zany mba manao aky sport. Andry izy manao sport. I Alicia tamin'izy bevoka nanao sport kiala. Eny, izy koa moa na nutritionniste nanaraka tsara ny sakafo ny atsakany izay anafany. Oui, tena gaga mihitsy ny olona nahita anazy tadidiko tsara. Nanao vacances tany Nice zay tamin'izy bevoka. Efa 8 mois kibony tamin'izany. Gaga ny olona mijery anazy. Tena manokady izy pity. Nefa bevoka be. Mansa tsara tena manify mihitsy izy. Za koa nge tantine efa miezaka be mihitsy manena tena amin'izao e. Ary sotroiny kafe amin'ny tantine e. Angatsika. Sasana siramamy. Ngany kafe kiala fa ny siramamy zany. Mampime akondry ity. Zao mangidingidy zao mihitsy ny ilana azy. Zay ny makafe azy. Indri zany izy mbola matsatso. Nenary efa micommande amin'ny restaurant tena hoe kafe serré mihitsy ny ilaiko. Rovinany manaraka. Rovinany zaza manaraka. Tantina. Vao 3 volana angety ny zanako ty. Zao zany dia efa mila eritreretina. Fatindrindra efa tsy zazakely intsony, efa tsy tanora be intsony. Tsy haiko hoe indry le nenatafo koa ngamba fa tena ohatrany somary niantitra kely aky indria. Safady aky fa tantina somary direct be tantina fantatrindry ihany a. Fa c'est vraiment pour ton bien que je dis ça. Fa niditra teo a tena gaga be mihitsy tena miova be kiala ao a. Ty anka le Alicia fa sarotra fisaina. Io mandefa message anahy io. Andeha hivoaka indray hono raha hariva. Zay koa ny avantage le manesy sesy a. Le anka le Alicia zao na sesy izy telo benada. Zao izy mivady libre. Libre izy. Mampiaraka fotsiny sisany. Voavina zao tamin'ny alohan'ny confinement iny nandeha tamin'nosy be tany reo dia napetrany tamiko ny zanany. Oui, za koa tena faly. Tena tia les ankizy kely. Surtout la petite Prada là. Ah là là, c'est un ange. Attends, je te montre. Toutes ces photos. Fais une charme de téléphone. Ma petite Prada. Trop belle. Ça n'est pas la femme. Oui. Ah là là, trop belle. Nenarany indray ty moa izy efa tsy fantatra koa reky. Milamina hono aky. Milamina nenarany. Ohatrany hoe calme. Oui? Milamina. Sady ahitra ihany raha ohatra hoe tonga any am-pianarana zany izy dia antsoina ankizy hoe milamina. Ohatrany hoe eny e. Hafa kely. Ny Alicia ny anaranjana nataony tsotra be nefa tsara. Nataony vazako moa fa izy raha teo mipetraka tany andafy tany. Le lamatoa Enzo la Evra ihany. Le farany kely le Prada. Ty marque Prada be kala nataony anaranjana le izy.
Ouais, je trouve que, tu vois, c'est simple, mais c'est très joli. C'est très joli et ça, c'est important. Tena tsy haritra eto arkiala. Tsy maintsy mbola andeha hanao course ahako fa nele zavikelyko a vao hoe tonga any mami sakafo. De sakafo be reo satria fa zay foana ny mahazatra azy defa lasa indray mami lo mandeha miantsena. Zay izy tantila, aleo ianao mandeha. Tena tsy hitako mihitsy nataony karazan'olo loatra anao tony mamangiavana raha ohatra ka tsy kely fotsiny. Ary zay nahatongavanao teo dia tsy miteny fa tsy mitsaratsara ianao. Raha zana tezerako zany dia efa voararaka teo ambony anao hoe kafe razana matsatso be teo. Vonjy nakaiza ho an'ny vadindry? Variana be ndry izany. Nakaiza ho an'ny vadindry ka tsy mody misakafo? Tsy mody atoandro izy ka alina be izy mody eo. Alina va mody? Fa zao tsy lehilahy mody alina ity afahafa. Tantiana fantatrindry tsara. Vehivavy manana expérience zao vehivavy zao. Vehivavy amin'ny tenendry amin'izany ary fantatrindry tsara mihitsy fa efa manana traikefa. Fa ny lehilahy io mody alina io tsy voatery asa foana. Misy vehivavy io. Mba handry mailo, tsy loza ndry variana. Bonaika fotsiny mitaira zazy io. Ka raha izy indray dia atokisako tsara. Hoy indry. Zao, tantaraiko zavatra. Raha efa tsy te hiteny an'ity fa tantaraiko andry ihany zaho tsy te hampiady mivady moa zany. Iza le sipa mipetraka tsy ambadika atsy. Iza le sipa bebe vody teraka tsy nanambady iny. Izy ohatran'ny milokoloka volo tsy pelipely vo jerena dia bon. Izy iny. Oviana le ariva be tonga taty aminareo dia hoe andeha aterina rija vadindry zany. Dia tao ateriny tao antsinina. Fa nena tamin'ilay sipa tao anelakelan-trano tao. Fa ny masony any amin'ny vodiny le sipa. Raha io tsy te hanana. Fa zao fotsiny teneniko indry. Lehilahy alika. Okizay, atokisako ny vadiko. Tsy hoe mampirafy ny vadin'ny hafa dia mampirafy koa ny anahy. Ka aza mipitra devoly. Manaraka izany, rehefa tonga mamangy olona dia tsy lozana mijery telefônina na miresaka ny fiainanao dia ny zanakao dia ny fombanao rehetra fa mba liana ny fiainan'ny olona. Tokony mba nampaniana hoe 3 cm ny zanako tamiteraka. Fekilao izy. Misakafo tsara izy ve. Satria ngoza be neny amisy ny zanakao kely. Tsy rarahako izany. Mazava. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.